sy ampitiavana indray no izy diako ny tokantranao amin'ity arivany alakamisy 20 Oktobra taona 2024 ity atonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka na raha itsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nanomboka androany ny grevin'ny mpiasan'ny fahatsiranana eto Madagasikara. Ho an'ny teto Antananarivo manokana dia tsy nisy nandray olona avokoa ireo mpiasa ary toy izany koa ny tany Tomasina na dia teo aza ny karazana raha matahora maro isan-karazany. Ny antsiprian izay avitranatry eo amin'ny sary sy nindra tsara ny toky raha maro lahy. Raikitra ihany ny fitokonan'ny mpiasan'ny fahatsiranana androany na dia teo aza ny teritery sy ny raha matahora maro isan-karazany. Tsy niemitra izy ireo fa samy naneo ny firaisakinan'ireo mpiasa raha ho an'ny teto Antananarivo manokana. Fa effectivement birao rehetra manerana amin'ny Madagasikara raha araky ny tatitra izay azo midy daholo ny birao misokatra ohatra ny hitanareo izao misokatra fa tsisy mandray asa ao na ny kely arany afa-tsy izay vitsivitsy izay miasa ao zany misy ankizy vitsivitsy miasa tsy miaraka amin'le midiny eto. Itenenana amintsika hoe ny syndicat zany tsy manao forcing hoe tsy maintsy migrevy fa misy ny ankizy vitsivitsy izay miasa eraky ny birao andoanina manerana amin'ny Madagasikara zany dia migrevy daholo tsy mandray asa zany izahay afa-tsy lainy resahana amintsika hoe service minimum irery ihany izay ihany zany no ataonay amin'izao fotoana izao. Zay zany amin'ny akapobeany dia milamina teto moa zany efa nisy polisy maromaro ihany teo tany Antanimena koa efa nisy polisy automobile izay zavatra izay dia tiana itenenina hoe hitanareo tsara angambany hoe izahay dia amin'ny enceinte-na ihany no manao fitokonana ary izahay tsy hoe manakana sy manakorotana fa izahay dia tsotra be ny principe ny Saint-Pidou dia hoe taky ampilamina antsika any anaty birao tsy mandray asa. Fantatra fa efa rotona sy tapany izy ireo no nitakiny izaon'izy ireo izay tsy nisy valiny ka izao niroso tamin'ny fitokonana izao. Fanontaniana napetrakay fotsiny dia araka le nitenenina teo izay hoe ireo ny fangatahanay rotona sy tapany matoa zay zany nangataka an'ireo dia efa tsy zaka tsony matoa mihetsika sala amin'izao raha nisy fantatrareo zany Saint-Pidou zany fa taloha zay nanao grève foana 2015 2016 2017 2018 rehefa misy tsy zaka izao zay rotona sy tapany zay nametraka mihitsy hoe dialogue social mba ahafahana tsy sinina zay hoe korotana sy kotaba izay fa saingindrisy moa zany fa manao be marenina ny ankilany dia tsy afaka iandry taona fahafiry indray zay zany vo hetsika ao anatin'le izy. Tahaka ny mahazatra moa dia rehefa misy tahaka izao ny fitokonana vao mody mandray andraikitra ny mpitondra fanjakana ka raha ampitso dia isy ny fionana amin'ny nisitra tompona andraikitra ka raha tsy misy ny vahaolana azo tsapahitanana dia itoy ny grevy hoy hatrany ny fanazavana. Eo izay lafy mavao izay hatrany dia tsy handray ny asany ary noho ny fitokonana ataony ny syndicat-ny mpiasan'ny fahatsiranana ao Majanga raha ny vaovao avy anatoerana hatramin'ny 20 Oktobra ho avy izao. Ny raha fototra tsy maintsy efaina na ilay antsoina hoe service minimum irery ihany no horaisin'izy ireo samy mamonjy MPS Mahajanga. Androany ny syndicat-ny mpiasan'ny douane eto Mahajanga izay miarahana izy ireo iran'ny Madagasikara. Araka mifantatra dia androany 20 Oktobra no manomboka ny fitokonana ary tsy janona raha tsy 20 ny volana Oktobra ho avy izao amin'ny 7 maraina. Araka ny petadrindrina dia service minimum no atao ho an'ireo mila raha maika inonivon'ny douane toy ny fikarana hôpitaly ary indray ihany koa fa ny collège diplomatique araka ny fantatra indrindra ihany koa raha misy ny manamanjo miandry araka izany mivoaka ny Mahajanga mba hisy koa fa ny ity douane ity satria maro ny olona manana raharaha io anivon'izany douane zany eto Mahajanga ankehitriny. Itrandaniny ho an'ireo dokera fotsiny dia efa malahelo izy ireo satria io no mba hany mba sakafo nanan'izy ireo avelomana vady aman-janaka zao mikatona izao. Fananao fanambarana ihany koa androany ny solidarité syndicale de Madagascar na ny SSM tetsy Analakely manoloana indrindra ilay fandrarahan'ny préfecture an-tanàna Antananarivo ilay fitokonana ataon'ny syndicat ny mpiasan'ny
mandritra ny 27 ora ajesy kamiray Mateo Prince. Raha namoaka teny mita ny sandika ny mpiasan'ny fahaditsiranana ny talata 7 ny volana Oktobra lasa teo mampahafantatra rampitso dia namaly izany teny mita izany ny prefet Antananarivo ny taratasy tamin'ny filohan'ny sandika ny lalàna veta amin'ny tany sy ny firenena ary mariana etona fa ny fitokonana izay ataon'ny syndika mivondrona ato anatin'ny SSM dia mametraka hatrany ireo antsoina hoe service minimum mba ho fitsinjovana ny vahoaka. Fahatelo, ny solidarité syndicale de Madagascar dia manohana sy manamafy ny hetsika sy ny fitakiana ataon'ny syndicat Saint-Pidou izay mpikambana feno atao anatin'ny solidarité syndicale de Madagascar. Izany hetsika sy fitakiana izany dia miatra manerana ny nosy ary ao anatin'izany dia arovanay sy tsinjovinay hatrany ny maha fonction régalienne de l'État sy ny fiandrianam-pirenena na dia misy aza ny fitokonana. Faefatra dia miantso ny syndicat rehetra izahay na ny avy any amin'ny sehatry ny tsy miankina amin'ny fanjakana na avy amin'ny sehatry ny asa miankina amin'ny fanjakana mba hijoro, hivondrona ary fanometanana manoloana izao fanososena ny zo syndikaly sy ny fanososena ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Marianay fa voahitsakitsaka ny lalam-panondrenana izay manome an'izany zo syndikaly zany. Marianay fa voahitsakitsaka ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena laharana 720 sy ny 920 ny siniavin'ny Madagasikara sy ny eken'ny Madagasikara. Ary marianay ihany koa fa mbola voahitsakitsaka ny fehezan-dalàna rehetra misy eto Madagasikara makasika an'izany atao hoe fahafahana ara-syndikaly izany. Fadimy farany dia mampafantatra sy miangavy ny manam-pahefana isan'ambara tongany izahay fa zahay dia tsy manaiky ary anohitra ny fisamborana syndikalista na mpitarika syndika. Manohatra ihany koa zay ny fampioroorona na ara-tsaina na ara-batana atao amin'ny mpitarika syndika sy ny syndikalista rehefa manao fitakiana syndikaly izy ireo. Raha fehezinay izay fanambarana izay dia ambaranay etona fa tsy manana fahefana ny prefet Antananarivo handrara na hanafoana ny hetsika syndikaly atao any anaty toeram-piasana. Mitohy ary manohana ny hetsika ny sindika ny mpiasan'ny douane hatrany araka izany ny SSM. Ny sindika ny douane rahateo izay mpikambana ao anatin'ny solidarité syndicale de Madagascar. Lafa mavany fifamoivoizana indray dia olona valo no fantatra fanamony ainy. Fiara fitaterana sprinter iray mampitoy Antananarivo sy Tanambe avy any Aparafara-vola no tradoza ao Malialina. Ateo nelanela ny Moramanga sy Marivoay lalam-pirenena fa 770 iny no nitrangany ny loza ao Malialina. Araka ny vaovao voaray dia teo ampandehanana mafy ny songana fiara ilay taxi borosy no vaky tampoka ny kodiarana akody ny vadibadika ambony ambany ny fiara. Ankoatra ireo olona valo maty afantatra ihany koa fa folo mahery ireo naratra vokatry ny loza. Nisy tamin'izy ireo no tsy maintsy nalefa taty Antananarivo ny tsabo tena noho ny ratra goavana nahazo azy ireo. Anisan'ireo maratra mafy no tsaboina ao amin'ny hôpitaly ny Moramanga ilay mpamily. Vaovao avy any Maeva tanàna indray dia trano valo indray no may atao amin'ny fokotany Androfikely district Maeva tanàna Omaly. Olona 10 vokatra izany no trapoina. Raha ny vaovao dia dory tanety avy any andrefany tanàna no nihitatra ka nitarika izany fa maizany tanàna izany. Nisy olana ny fifezana ny afo no ny tsy fampiny rano sy ny olona teo an-tanàna satria dia fantatra fa tany antsaha avokoa matsy ny akamaroan'ireo olona ireo. Raha ny vovo tena akaiky teny ihany araka izany no nosotomina namonoana ny afo. Fanampiantso mpanao gazety androany ny mpiasa avy amina orinasa iray eny Anosbe. Mpiasa izay efa natony orinasa ny volana janoary lasa teo. Tsy nalohan'ny orinasa ny latsaki ambikizy ireo atao anatin'ny knapsaka izay no antony fampiantsonana mpanao gazety tamin'ity androany ity. Jesy Kamira sy Mateo Prince no nanao ny angom-baovao mikasika izay. Solotenan'ny mpiasa avy amina orinasa tsy miankina eto Anosbe izy reto izay manodidina ny 700 eo. Nahatony orinasa ny asany ny volana janoary teo noho ny krizin'ny Covid-19 no antony ambaran'ilay orinasa. Na eo ny tolotra ho fanampina ny olona very asa avy amin'ny knapsy reto farany
ka tonga nanantona ny kinapsa isitraka ilay teti-bola 5,7 sy ray hetsy ariary. Tsy nahafen'ny fiapetra nefa izy ireto satria tsy nalohany ilay orinasa ny latsakembika izy ireo hatramin'ny taona 2014. Dia teo zay vao gaga hoe tsy nalohany orinasa senesanay ny compagnie vidzary zany ny cotisation anay 2018, 19, 20, 21 moa zany mbola nisy tsy voaloha ihany koa. Dia hoe ny valiteny azonay tany amin'ny kinapsa dia hoe raha tsy voalohan'ny orinasa nesanareo ny cotisation anareo tsy afaka misitraka an'io ianareo. Nangataka audience taty ampiasana indray zahay iresaka amin'ny lehibe ny orinasa tato ampiasana. Tsy nahazo valiteny nahafa-po izahay fa ny arasa dia manoteny aminay hoe na amin'ny 2030 ary dia voalohan'ny compagnie vidzara foana ny cotisation anareo. Zay ny valiteny azonay tamin'ny responsable RH tato amin'ny orinasa. Efa nisy ny taratasy nalefa n'ireto mpiasa ireto tamin'ny tompony andraikitra ny orinasa ny 13 ny volana septambra teo mba hamahana ny olana saingy tsy mbola nisy valiny izany hatramin'izao. Izahay nefa ny nandefa taratasy indray zay avy eo mba hamalininy lehibe ny orinasanay. Misy taratasy nalefanay tany aminazy ionanay aminazy dia tsy mivalila izy hatramin'izao. 30 septembre izay nandefan'io taratasy io tany aminazy. Androany nefa le 21 tsisy valiny avy aty amin'ny orinasa. Dia matsapy izahay ankizy zany izay tsatrany fampiatoana arakasa fa ohatran'ny lalovan'ny orinasa compagnie vidzara amin'ny fiainanay satria raha ny asa izahay isam-bolana dia nandoa tsara ny cotisation kinapsanay ao anaty FISDP ara-dalàna isam-bolana. Nefany rehefa tsatra ny fampiatoana arakasa izahay dia natsapa fa ary nafantatra fa tsy nalohany zara ny cotisation anay isam-bolana. Manao antsoavy ireto mpiasa ireto satria natapitra aza ilay tolotra avy amin'ny kinaps dia manahy izy ireo fa tsy ho afaka hisitraka fisotrondronono noho ny tsy fandoavan'ilay orinasa ny latsakembika izay nesorina tamin'ny karaman'izy ireo hatrany. Eo izay lafomba vao izay hatrany efa hatramin'ny taona 2014 ny fifanlanana eo amin'ny indostria mpanao savony eto Madagasikara eo amin'ny resaka tatao-ketra. Manay mafy indray izy ireo izany hoe ireo indostria mpanafatra petan-tsavony na ny bondion fa hiakatra hatramin'ny 20,100 ny etra ho alaina amin'izy ireo kanampiatso mpanao gazety ihany koa tamin'ity androan'ity teny Tanjombato. Mbola Jessica Miray sy Mathieu Prince hatrany. Ity no antsoina hoe petan-tsavony na bondion. Anisan'ny akora fototra fanaovana savony. Tsy misy mamokatra azy ity atao amintsika fa mbola afarana ny ivelany. Isan'izany ohatra i Indonezia. 100,000 ny tatao-ketra alain'ny fanjakana amin'ny fanafarana azy hatreto. Saingy hatramin'ny taona 2012 dia nienjan-droa mitady eo amin'ny samy orinasa mpamokatra savony eto Madagasikara. Ny orinasa mpamokatra savony eto amintsika izay tsy mampiasa ny bondion dia miady ny tokony ampiakarana ny tatao-ketra alaina amin'ny bondion ho 20,100. Izany hoe mitombo 100,100 amin'ny etra alaina teo aloha izany. Ny orinasa mpamokatra savony tsy manafatra bondion ihany koa dia milaza fa maty antoka izy ireo satria lafo kokoa ny vidin'ny savony vokarin'izy ireo mita amin'ny orinasa mampiasa ny bondion any ka tsy mandeha ny tsena. Lazain'izy ireo fa mitany ila mihitsy aza ny fifaninanana. Efa misy volavolan-dalàna hodinina eny anivon'ny antenimieram-pirenena mikasika izay fampiakarana izay amin'izao. Raha ny fanazavan'ireto orinasa mpampiasa bondion ireto anefa tsy vokatra efa vita na produit fini ny bondion ka ho ampitovona amin'ny vokatra efa vita ny etra alaina aminy ilay 20,100 satria mbola mila fanodinana vao afaka amidy sy ampiasaina. Dia ny antony dia hoe atao mitovy tatana amin'ny savony efa azo ampiasaina mivantana zany hoe produit fini ohatran'ireny savony importé reny. Kanefa rahantsika malala fa ity bondion ity tsy mbola produit fini fa mbola misy fanodinana, mbola misy asa maromaro, mbola misy asa maro be izy io zay vao tonga amin'ny zao savony hitantsika izao. Dia zay zany mahatonga anay mampiantso ny mpanao gazety hoe sy manao antsoavy indrindra amin'ny fitondram-panjakana hoe tokony hotazomina ho 10,100 ihany zany tatao-ketra mahakasika ny bondion na le bolabola-tsavony. Zay mahatonga anay manao antsoavy amin'izay satria
sasanangy samy hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny savony afarana efa vita zany zany hoe azo ampiasaina avy hatrany satria mbola tsy azo ampiasaina izy io mbola ilana transformation zay. Izy fiantraikany mivantana amin'ny tsena anatiny ity fampiakarana ity raha hoekeny parlementaire ny fampiarana azy ny vidin'ny savony izay efa nahitana fiakarany hatramin'ny krizy. Fiantraikany aloha zany mazava ho azy amin'ny maha-orinasa ny orinasa ary amin'ny lojika nga tsy maintsy ampidirina ao anaty maso-parena na coût de production ny fiakarany rasanatsika miatra zay zany mbola mananteny tokony tsy miatra mihitsy 20% io fa rasanatsika miatra zay 20% zay dia voatery tsy maintsy ampidirina ao amin'ny coût de production izy io ao anaty maso-parena ary voatery hiakatra zany le vidin'le savony. Dia raha miakatra io zany dia raha nataonay kajikajy dia mety hiakatra eo amin'ny 8 na 10% eo zany ny vidin'ny savony. Zay eritreretina hoe tokony tsy fotoana tsotra zao ny ampiakarana vidin'ny savony satria raha ny tena marina ary nge itsika raha mijery ny mandeha letrena somary efa niakatra ihany izy io. Ny antony le transport international sy ny foreto ohatrohatran'izany makasa efa niakatra dia efa nisy fiakarany kely ihany izy io. Dia raha mbola ho tataovana indray an'izay etra zay dia mbola ampiakatra indray dia aminay raha mijery amin'ny fotsy miangatra mety ilaina ihany le mitsinjo an'le sarabade bahoaka sy ny vahoaka satria nahoana nge nahoana ny mpanjifa ihany no hiaran'ny fiakarana vidin'entina farany. Tsy eo amin'ny mpanjifa ihany fa ina hiteraka olana sy fatiantoka ho an'ny orinasa ihany koa ny mety ho fiakarany ity tatao ketra ity. Ohatra ka mbola ho ampiakarina 100 isan-jato zany le tatao satria raha 10% lasa 20% zany efa 100 isan-jato zany efa 100 isan-jato dia mazava ho azy fa misy fiantraikany amin'ny orinasa satria izay zany manay sanatria ane zany manay hoe ho zakan'ny sarambabeba-oka ve le vidin'le savony karaha ireo ane no mpanjifanay karaha sanatria ka tsy maintsy misy fiantraikany amin'le orinasa zay tsy irarina mihitsy moa no isehony zany fa mazava ho azy mety misy sanatry n'izany mety sanatria moa za sanatria avina mihitsy hoe lasa voatery raha miena ny ina moa zany ny tobim-barotra eo amin'ny orinasa nefa ny orinasa tsy maintsy mihodina asa sanatria hoe mety hoe anena piasa izay zao ohatra na atao amin'ny orinasa misy olona eo amin'ny 50% eo. Manodidina ny 12 ny orinasa mivondrona ao anatin'ny collectif des bandillonneurs 10 kosa ny orinasa mampiasa ny bandillon eto Madagasikara. Ho any Mahajanga kosa indraitsika atao anatin'ity vaovao manaraka ity satria dia mandry andriranantsy ny mponina ao Mahajanga noho ny afitsoko ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo asa ratsy mateti-pitranga toy ny alapotry, ny vononona sy ny maro hafa dia mirongatra ihany koa ny fangalarana moto any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nanao ny fanadidina mikasika izay samy mamonjy MBS Mahajanga. May masavahana indray eto Mahajanga ankehitriny ny fangalarana moto ary tsy vitsy ireo olona tratran'izany ao ny lasa pièce détachée ao mihitsy ara dia tsy hita ny hafaran'ilay moto. Ity tovolahy ity ohatra dia tratra nangalatra n'izany moto zany tamin'ny 20 ny fito 20 jolay lasa teo iny izao isarona izao. Tamin'ny 26 27 mois de juillet 2021 dia nisy tranganalatra moto tao Tsarano ambony izay navoaroiroy olona maromaro tamin'izany. Ny roa amin'ireo moa dia efa voasambotra ary efa nahiditra vonjimaika any Amponja. Amin'izao fotoana zao nisy tratra ny anankiray naman'izy ireo noho ny fiaraha-miasa tamin'ny fokon'olona sy ny olona tsara sitrapo ka androany izy no atolotra ny fitsarana mpanao famotorana. Noho izany dia manainga antsika vahoaka sy ny tsara sitrapo rehetra mba hanampy anay amin'ny fikarohana ny olon-dratsy. Mandry andrinanatsy araka izany ny vahoaka ny Mahajanga eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana indrindra eo koa ity resaka fangalarana moto ity. Tsy hitantsony no natao eto Mahajanga ankehitriny fa tsy rehetra atao dia lasan'ny tompony avokoa. Tanora eritoeriny no tratra tahaka izao foana rehefa miseho ny fangalarana na ny alabotry na famonon'olona isan-karazany. Tompony ndraikitra voalohany fanjakana anoravana tanora malagasy raha mbola zao no mitoy dia maro amin'ilay tanora no feno ny ao Amponja.
Vaovao finoana indray dia nanome afatra ho an'ny mpino kristiana rehetra ny teo anivon'ny FGKM ny vohitra izany nandritra ny fivoriana voalohany no tanterahana ireo mpiandraikitra foibe ny 12 hatramin'ny 20 Oktobra lasa teo. Ando miaratina sy Mateo Prince. No tanterahina ny 12 hatramin'ny 20 ny volana Oktobra ny fivoriana voalohany nataon'ireo mpiandraikitra foibe vaovao eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Vina fototra lehibe ny hoe mbola ho firenena kristiana i Madagasikara amin'ny taona 13 loha hevitra iainana atao anatin'ny efataona ny hoe fotosy filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova tantara. Mila miasa miara-mentana ny rehetra anatrarana izany vina izany. Teboka maro no navohitra izy ireo ahafahana manatratra ny tanjona. Miantso ny rehetra hivavaka tsy hitsahatra mitaona ny isam-pitandremana anangana avy hatrany ny voamehitra azakazaka masina sy ny voamehitra ny fananana eo anivon'ny sinodam-paritany izy ireo. Mitaona ny fiangonana ihany koa ampiditra ny herinandro ny fianakaviana ao anatin'ny tetiandro ny fiangonana. Mampirisika ny farim-piadidim-pampianarana anangana sekoly iray isan-taona atao anatin'ny 3 taona 2022 hatramin'ny 2022. Ho fiarovana ny tontolo iainana dia nanainga ny rehetra izy ireo iroso amin'ny fiangonana maitso sy ny sekoly maitso ka samy amboly azo na anao zaridaina miainga amin'ny faritry ny fiangonana. Manentana ny kristiana rehetra ihany koa mba hitandro mandrakariva ny fihavanana sy ny fifanampiana eo amin'ny fiarahamonina ka tsy ho voazarazara ny hevitra tsy mitovy. Manentana ny rehetra hivavaka sy anometanan'ireo olona ianjadin'ny kere any atsimo sy ireo rehetra mila vonjy eny anivon'ny fiarahamonina. Miantso ny kristiana rehetra mba hiorina amin'ny finoana sy hijoro vavolombelona amin'ny fitandrona ny aina ka tsy hanaiky ny fanalanjaza amin'ny endriny rehetra sy ny fanambadian'ny lasambilahy na vavy samy vavy. Hijoro amin'ny fahamarinana anohitra ny kolikoly sy ny herisetra amin'ny endriny rehetra. Ankoatra ireo, ny vohitra nandritra ety fivoriana ety ihany koa fa ny 12 ny volana janoary 2022 no anatanterahana ny fanompoam-pivavahana fangataham-pitahiana ho an'ny taom-piasana 2022 izay fanasana ny rehetra iombona sy tondram-bavaka izany. Fa ho fanamarena kosa ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo dia nanolotra vola mitetina ray hetsy sy 4 tapitrisa dolara na 15 miliara ariary anampina ny mponina any amin'ny faritra atsimon'Osiny ny Royaume-Uni. Distrika 3 ianjadiny tsy fanjari-sakafo sy ny haitany ao Anosy, Androy ary Atsimo andrefana no isitraka izany. Farafahakeliny olona 3 hetsy sy 1 tapitrisa no mila fanampiana vonjimaika na izany ara-tsakafo na izany ara-pahasalamana any atsimon'ny Madagasikara iny. Malona izany indrindra tokantrano ray hetsy no azo tohana ara-bola mandritra ny 5 volana mba hahafahan'izy ireo miatrika ny vanim-potoana ny mahitany. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray dia manomboka mivoatra ary mihamafy indray ny valan'aretina Covid-19. Maro ny firenena no tsy afabela ary ao anatin'ny antanteraka amin'izao fotoana izao. Ando miaradina Manolo Andriamalala. Début de la vaccination des adolescents en Afrique du Sud. Skajo isan'ireo firenena ahitana trangana valan'aretina Covid-19 be indrindra aty amin'ny kontinanta afrikana i Afrika Atsimo. Manodidina ny 3 tapitrisa ireo olona voa ary mahery ny 7 alina ireo efa maty vokatra izany nanomboka ny fiandohan'ny valan'aretina. Manao ny fomba rehetra ahafahana miaro ny mponina ao aminy ny tompona andraiki-panjakana ny toerana. Natao vendohandry raha tamin'izany ny fanaovam-baksiny izay tena zava-dehibe ary fanefitra voalohany ahafahana miaro tena manolona ny fiparitahan'ny valan'aretina indrindra ny variant. Farafakely ny olona 4 tapitrisa no vita vaksiny raha ny vinavina nataony manampahefana ao toerana. Tanjona ihany koa hiatrany ny fanazavana ny ahafahana mampitombo ny tany fanaovam-baksiny ka farafakely ny olona 3 hetsy no isitraka izany isan'andro. Nanapa-kevitra ny fanjakana fa afaka manatanteraka izany ihany koa ny tanora rehetra. Maro ny resilatra ka tsy ny ambambana natanteraka izany na nisy aza ny tahotra. Lay tokana ny aina ary miantoka ny fahavelomana ny fahasalamana ka tsy tokony atao ambanin-javatra ho ny fanazavan'izy ireo. Ny vaksiny raha teo miaro ny rehetra mba tsy hatonga any amin'ny tranga fahasarotana. Fa ankoatra io
isan'ny faritra mena amin'ny fiparitany valana retina covid-19 ihany koa ny ao Rosia miakatra trano mantsy ny tahan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina isan'andro. Manoloan'izany indrindra dia miantso ny rehetra ny filoha rosiana Vladimir Poutine mba hanao ny vaksiny. Mankatoavy ny tsy filohampirenena ety ihany koa nisy ny herinandro tsy fiasana ny fiandohan'ny volana novambra izao tafiditra indrindra ao anatin'ny ady amin'ny valana retina. Eo amin'ny pejim-baovao politika dia manoloana ny fitokonana maro isan-karazany eto Madagasikara dia naneho ny heviny androany ny filoha hevitry ny RMDM faritany Toliara. Ny mpitondra ihany no mamorona olana mba ahitana fa tena miasa tokoa izy ireo. Hoy nambara ny pasteur Edouard Tsarame filoha hevitry ny RMDM ny antsipriana izay avetrany eo amin'ny sary sindra tsara ny toky raha maro lahy. Fanjakana ihany no mody mamorona olana eto amin'ny firenena mba hisehosehony fa tena miasa sy mavaolana izy ireo. Hoy pasteur Edouard Tsarame efa tsy mandeha amin'izay lohan'ny hatrany amboloha mihitsy matsy ny fitantanana any Madagasikara tao anatin'izay 3 taona latsaka kely izay ka izay mody mamorona olana izay sisa no hevitra farany hitany mpitondra fanjakana hisehosehona amin'ny vahoaka. Raha tsy laza fa tsy ny olany mpandrarahany Université Antananarivo tokoa matsy isika dia androany vao nomeny fanjakana ny volany rehefa avy nitokana sy nampijaliana nandritra ny volana maro. Voalohany tsy mahomby le programme ny fanjakana amin'ny fitantanana an'le firenena dia micrée zavatra izy mba hiresahan'olona azy. Zany hoe fanjakana mihitsy no mamboly andreo zavatra rehetrarehetra reo mba hiresahan'olona an'le fanjakana amin'ny politika zany satria tsy misy zavatra mahomby zany hiresahana amin'ny fanjakana. Tsisy fombiazana mihitsy zay zavatra rehetra ataony ka mba hitenenany olona lazy zany hiresahana hoe mahomby izy dia micrée zavatra izy hiresahan'olona azy ka rehefa resahan'olona zany izy takany hoe mitaky le olona mangataka le olona dia mamaly izy dia takany hoe mahomby zany izy. Fa eto dia te hisarika ny sain'ny solombavam-bahoaka satria ireo karama zany efa voasoritra ao anatin'ny lalàna ny fehiny teti-bolam-panjakana mialohan'ny fotoana ary ny gouvernemanta dia adidiny solombavam-bahoaka ny manara-maso ny asany gouvernemanta mitranga nefa ireo zavatra ireo tsy misy solombavam-bahoaka miinterpelendreo gouvernemanta na ny tompona ndraiky amin'ireo ministera reo hoe natao aiza ilay vola na teti-bolam-panjakana zay efa nilaniny solombavam-bahoaka nataony ministra anakaiza na nambarany gouvernemanta anakaiza zoan'ny solombavam-bahoaka zany fa naninona le vahoaka no avela hitokony sy hitaky ny mpiasa no avelanao an'izany fa miantso anareo solombavam-bahoaka rehetra na ny mpanohatra na ny mpitondra na ny mpanohana fitolam-panjakana satria didinareo zany ny nandany no lalàna mifehiny teti-bola io bajereonareo fa manimba ny endriky ny firenentsika amin'ny any ivelany na ny fanampiana zay mety ho azotsika any aorinany. Raha ohatra ka io fomba fiasa ny solombavam-bahoaka ohatran'izao dia manjary mampiahiahin'ny olona hoe ay ve rehetra zany le vola mirotsaka ao zany tsisy fanaraha-maso mihitsy fa atao tantely efa-drakotra ka mba tsy hananany olona zay fieretreretana zany amin'ity firenentsika ty dia mba mitsangana reny ianareo solombavam-bahoaka indrindra moa fa ianareo zay ao anatiny fanohanana an'izao fitondram-panjakana zao satria raha mifampiresaka ny ministra sy ny député mety moramora kokoa le izy afantarana le izy hoe aotsika vao mahafantatra azy hoe misy vola marina ny fanjakana sy tsy misy vola marina ny fanjakana. Ny mahavariana fotsiny amin'ny fitenin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta hoe tsy terena amin'ny alalan'ny grevy ny fanjakana. Tsy sitrapony olona monsieur le premier ministre ny grevy tsy misy olo te higrevy zany fa mataony olona fa mirotsaka amin'ny grevy tafahoatra le izy fa mba hazandrasanareo tafahoatra le zavatra vao tokony omenareo fa zoany io ny asa ny vitany ny volany tadiaviny omeo azy zay atandrify azy zay mba tsy isiny resaka any amin'n'anao manjery tahaka an'izao fa tsy mahasoa ny firenentsika ny zavatra tahaka an'izao. Fa tsy mpandrarany université no mitokana amin'izao fotoana izao fa sehatra maro no marary toy ny CSS, ireo mpandraram-panamboatra lalana, ny mpiasa ny faditseranana, ny mpiasa ny kromita malagasy sy ny maro hafa.
fa mbola mampiresaka iranivon'ny fiarahamonina ankehitriny ilay tolo-dalàna mikasika ny fahafahana manala zaza eto Madagasikara. Ankoatra mampanao politika any Edouard Tsarame dia mpitandrina ihany koa ny tenany ka mbola nitondra ny heviny momba izany tamin'ity androany ity. Ny antseprian izay avitrany ary eo amin'ny sary sindra tsara ny toky Ramarola hatrany. Ny solombavambaoka ao anatin'ny vondrona parlementaire GPR Marie Goulamali no topikevitra hitondra ilay tolo-dalàna momba ny ITG na ny interruption thérapeutique de la grossesse ho enanivon'ny anteny mera-pirenena. Everina araka izany fa tsy maintsy andalo enanivon'ny anteny mera-pirenena ho dinihan'ireo solombavambaoka ny momba nyity tolo-dalàna ity amin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana izao. Raha ny hevitra ity ITG ity dia midika ho fahafahana manala zaza ara-dalàna raha toka ny ara-ny fanolanana na tsy salamasaina na ara-batana ilay raim-pianakaviana na ihany koa hita fa efa semana hatrany am-boka ilay zaza ary arovana ny mpitsabo raha toka tsy maintsy iroso amin'ny fampitsaharana ilay voka. Amin'ny mampitondra fiangonana an'ny pasteur Edouard Tsarame dia lazany tenany fa tsy azo ekena ny fanesoran-jaza amin'ny endrindrehetra satria efa midika fandatsahanaina izany. Za matahotra nyty fitondram-panjakana ty hiady amin'Andriamanitra koa farany satria tamin'ny herintaona na roa taona lasa ny lalàna momba ny genre hoe lehilahy asaina mifanambady amin'ny lehilahy, vehivavy asaina mifanambady amin'ny vehivavy, dia ina moa ny taranaka ho azo amin'izany. Dikan'izany efa tsisy taranaka zany eto Madagasikara zany rehefa ny lehilahy samy lehilahy mifanambady, vehivavy samy vehivavy mifanambady dia tsy misy taranaka an'izany eto Madagasikara. Raha izany zay. Ahoana ny ampisy taranaka eto moa zany raha ohatra ka mbola anakibo izy fa ho vonoina. Ahoana ny ampisy taranaka eto? Sa ho raisitsika ilay tenin'ny filohan'ny repoblika hoe ho vosirana daholo zany ny lehilahy eto dia hampanarahana amin'izay rehefa avy eo. Ka omby vositra no andeha hampanarahana. Dia ino ny taranaka ho azona amin'izany? Zany hoe mila mieritreritra tsika vahoaka malagasy fa ny lalàna napetraka Andriamanitra dia miteraha maro ary mamenoa ny tany. Zay ny lalàna adidiny mpitondra ny manao fandaminana amin'ny fitantanana ny fireneny mifanandrifa amin'izay olona ao aminy. Ny olombelona no arena voalohany. Hataonao kory hanakarena zany raha tsy misy olona aminao. Mampatanjaka ny siny dia ny olona ao aminy. Matanjaka ny sinoa satria be olona izy. Ny olombelona no arena voalohany. Raha itsika mampiasa ny olona, io no arenantsika voalohany. Ka ny antsika indray ilay arena mihitsy no vonoina, tsy haiko hoe tahaky ny ahoana ny manao an'izany fa amin'ny pasteur ny tena dia manohitra an'izany satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny mandatsaka aina satria Andriamanitra irery ny tompony aina. Mbola adihevitra fana enanivon'ny anteny mera-pirenena araka izany ity tolo-dalàna ity satria samy manana ny heviny rehetra. Ny hita ihany koa dia efa maro ireo solombavambaoka miara-dia amin'ny fanjakana no manda ity fanesoran-jaza ity. Anosantsika ny fiarahana kosa indray atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity nitondrany zavandremaefa sy tahirina aminao ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Faritra iray ao anatin'ny faritany Mahajanga ny faritry Melaka. Distrika 5 no mandravitra azy dia ny ao Antsahalova, Morafenibe, Ambatomainty, Besalampy ary Maintirano. Faritra mamokatra eo amin'ny lafo ny fambolem-bary ary saika mamboly sy miompy avokoa ny ankamaroan'ny mponina. Amin'izao fotoana izao anefa dia matsiaro sahirana ny vahoaka ao amin'ireo distrika 5 ireo noho ny tsy fampian'ny fototra-avitrasa isa-tsokajiny. Manampitrotraka ny tsy fandriampahalemana sy ny asandalo isan-karazany. Izy iny nataon'ny fanjakana Kilabao. Satria na ny sekoly any ne mampalahelo e. Na ny sekoly any mampalahelo, na ny hôpitaly any mampalahelo. Izay sorana ny président Ravalomanana fa anisany nametraka CSB, nametraka EPP ary ny tenen'olona amin'izany atao iny EPP any anaty kodahoda. Any kodahoda any ny tena marolo e. Amin'ny tena marolo any kodahoda any, ino moa ny olona raha metrahana école any? Ino moa ny olona raha metrahana CSB any? Asa mandeha tongotra lavitra be ilay asa mandeha tongotra be dia be ny olona. Zay zany dia anisany sakana bevata amin'ny fampandrosoana satria taraiky ny olo amin'ny lafiny ara-tsaina. Io faritry io distrika miaby amin'ny Melaka io dia saika Ambatomainty rehetrarehetra eo dia saika mpamboly aby sady mpiompy aby. Ary zay ny tsy hanadinoan'olona président Ravalomanana. Aleo aloha ambara dia mialoha
satria de tena nanampy ny tantsaha président Ravalo natany aminay tany ary zay tena ohatra mihitsy hoe ohatra izy ny fambolem-baritany ataoko hoe amin'ny tanàna kely atahiny Maintrano aza zay ny atao hoe commune atao hoe Mafaijizo na commune atao hoe Andabitokazany izany de tena mpamboly ary tena tompon'ny fiompiana aby tena mpamboly vary ary tena tsaro andreo mihitsy hoe ombia ndraiky ho avy eo rangaha iny président zany de hoe za hoe aza manahy mino fotsiny ihany. Ankoatr'io nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny fitokonana ataon'ireo sendika ny mpiasa ny fahadiseranana ihany koa ny solombavam-bahoaka Mamara Benirina. Tsy eritreretiny mpitondra fanjakana zay maika fotsiny anafoana le fitokonana de hoe sendika ngereo manana zo manokana ary manana sata amin'ny fehazo manokana eran'izao tontolo zao fehezina sata manokana fehezina lalàna manokana ary averiko fa eran'izao tontolo zao fa tsy eto Madagasikara fotsiny ihany raha eto Madagasikara any anatin'ny lalam-panorenana mihitsy vakitsika zay rehefa avy eo lalam-panorenana mihitsy disposition constitutionnelle no mametraka sy mamaritra ny zoan'ny syndicat amin'ny resaka fitokonana sy ny sisa raha ohatra ka ny akoatr'izay misy lay sata na le statut général des fonctionnaires izay mamaritra ihany koa any anatiny ihany ny fomba fiasa sy famaritana ny endrika eo amin'ny fotoana zay tsy maintsy isiny zany fitokonana zany avy any amin'ny mpiasa fa akoatr'izay dia misy ny convention internationale na ny fifanarahana iraisam-pirenena zay ny teneniko hoe tsy eto Madagasikara ihany fa iombonina ny zao tontolo zao ny sata mifehan'ireny syndicat rehetrarehetra ilay endrika fanambarana nataon'ny préfecture n'Antananarivo mikasika amin'ny tsy tokony isin'ny fahafahana manao fitokonana amin'izao fotoana zao le lazaina hoe tsy fotoanany zao tsy vanim-potoanany zao tsy anjaran'ny fitondram-panjakana tsy anjaran'ny mpampiasa no ametra ny syndicat hoe zao ny vanim-potoana fanaovana fitokonana. Lafinjavatra maro ihany koa no voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Anisan'izany ny mahakasika ireo lalàna hodiniana eny anivon'ny antenimieram-pirenena ao anatin'izao fivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka izao fa ihany koa ny mahakasika andaram-pirenena amin'ny ankapobeny. Fa izao kosa ary dia ofitin'ny namana mpanao gazety Ando Miaratina sy mateo prince aminao atao anatin'ity fandetjina manaraka ity ireo teboka ny vohitra atao anatin'ny fandarana Sailazao. Ny bantoetrana tao anatin'ny fandarana Sailazao ny mahakasika ny raram-pirenena ankehitriny. Nisongadina tamin'izany ny olona ny mpiasa sy ny mpandraray naneviny université sy ireo fitakiana maro samihafa misy olany eto amin'ny firenena. Manaprofony tsy faiza mitantanjany ho ny tanora RMDM. Madagasikara zany na ina zany zavatra misy tao anatin'izay roa taona sy tapany-telo taona zay tokony tsy ohatr'izao Madagasikara fa tena zany eo zany ny fahitanao an'izy hoe tsy faiza mitantana zany hoe zavatra misy ankehitriny satria ireo aloha nitatsika ireo grevy mipotrapotra amin'ny télé fa any ambadika any be deaibe fa mbola misy hoe tsy samy teny le olona tsy samy laza de dikan'izay hoe ny fahitanan'ireo grevy ireo voalohany aloha tonga de aloha mazava tsara tsy manam-bola ny fanjakany mandray ny fanjakana raha manam-bola ianao mio le vola fa tsy manam-bola ianao vitany tsy manam-bola fa tsy mahay mametraka ny lara-pamiana koa hoe tokony tia ny lara-pamiana fa tia tokony mijanona fa le oera sy le mampandradrisa vahoaka malagasy fotsiny fa tokony ilaza marina ianao raha tiana ray aman-dreny ianao de milaza marina ny zanaka rehefa ny zanaka tsika manan-janaka ao anatin'ny tokantrano rehefa miteny amin'ny zanaka ianao hoe tsika tsy manam-bola zanaka fa aloha mba miafiafy kely tsika fa ianao oera be mialatsiny tena ray mpianakaviany raha vazavy mampirevo bandy any ambadika mialatsiny amin'ny fomba fanoarana za ary mampirevo olona nefa mivady aman-janaka tsy meko anana ny loka tokony ilaza marina zany zao fanjakana zao fa tsy hoentina amin'ny zavatra déviation amina zavatra hafahafa le izy de hoe mitaky le mpianatra lazainao fa misy fandaminany oraolona efa mifono malagasy fa za hoentina amin'izany ankoatra io nitondra fanazavana mahakasika ny fifanololana ny ao amin'ny ministera sy ny mpanao gazety mahakasika ny fifidianana izay mpikambana vaovao andrafitra ny olafitry ny mpanao gazety ny sekretera jeneraly ny OGM teo aloha nambara ny fanaresy teo anatrehan'ny fitsarana aza ny cellule de crise izay nitsipaka maharitra any io izany fifidianana izany dia tsy mijanona treo fa mitontolony
ho tombontsoa ny mpanao gazety rehetra nampatsahiviny teto afa tsy sangan'olona no toeriny fa ny tsy fanaran-dalàna tamin'ny fanatanteran'izany. Ny valon'ny fitsarana moa zany hoe no laviny le izy a dia izay le fitsarana dia manao fitoriana vaovao indray raha ohatra hoe tsy mahafa-po le izy a mitady sehatra hafa indray ahafahana manao an'izay. Iny tsy dia hidirako be loatra ho avy ny fotoana ho an'ireo tena nanatrika atao dia mitondra ny tsipiriany hoe izao ny zavatra nambaran'ny fitsarana natonga azy ny laviny. Raha mampatsiahy hoe inona no natonga hoe tsy manaiky hoe tsy izy io fifidianana io dia teneniko amina zavatra tsotra le izy hoe rehefa manao zavatra dia na atao manaraka ny lalàna na tsy atao fa hoe tsy mety aminay le lalàna io dia ho vailo le lalàna. Zay ny zavatra tokony atao satria ny dingana rehetra narahana ka natongavana ao anatin'ilay fifidianana no mbola tsisy an'izany cellule de crise zany no nyteneninay braonio lavitra hoe raha tena hanao zavatra tsika satria tadidio tsara fa tamin'ny taona 7 ambin'ny folo sy 7 dia azo natao koa nanao fotsiny an'io hoe andao atao ny lisitra avoaka ny karatra dia atao ny fifidianana fa misy olona mahita hoe tsy mety io dia le zavatra tsy nety tamin'ny 7 ambin'ny folo sy 7 ambin'ny folo sy no niverina taty amin'ny taona 2020. dia ny fanadadiana inakoary tompolasy tompoko vavy netiko manakatana tanteraka ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza-donona aorin'izao fampalalam-baovao izao fa mbola misy ny fandarana global news aorin'izay kosa no anarainao ny fandarana ao namarina ary ny orona tsary indray amin'izay atotry ny MPS manao kosa amin'ity arina ity dia mitondra lohateny le jour où la terre s'arrêta. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy vela mitopoko.